nahazo fanampina avy amin'ilay banky BFVSG ny lalam-piofanana fampianarana Opitsabo na ny faculté de médecine eny Ankatsoainy fanomezana tondrosolosaina no azon'izy ireo tamin'ity andro androany ity ary ampiasaina atao indrindra hanampiana ireo mpianatra amin'ny fanatontosana ny fianarana izay atao. Nanolotra solotsaina miisa 5 miaraka amin'ireo fitaovana mifandraika amin'izany ny sampam-pampianarana ambony misana ny fitsaboana na faculté de médecine ny banky BFV Société Générale. Io marain'io teny Ankatso no nitaterana ny lanonana fanodorana izany fitaovana informatika izany. Isan'ny sehatra sahan'ny BFV SG tokoa ny fampianarana araka ny fanazavana no menanay. Ny antony manokana ny safidiananay amin'ny faculté de médecine moa zany dia satria ao anatin'ny sehatra fanaovana asa soa mihitsiny ny fampianarana dia anisan'ny izay ny antony ny voalohany indrindrany namalinay ny fangatahan'ny faculté de médecine. Tonga raha-potoana tokoa ireo fitaovandreo araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra ao anivon'ny faculté de médecine. Resaka fitaovana aloha zany tena tsy ampy be da be mihitsy ny faculté de médecine fa ireo zao dia omenan'le tena ny amin'le responsable de promotion amin'ny gestion ny étudiant anay mihitsy ireo satria amin'izao fotoan'izao zany dia ny aty amin'ny chef de service daholo ihany no manana ordinateur tsirairay fa ny any amin'ny ny tena mikirakira n'le mpianatra mihitsy ny dossier-n'le mpianatra dia tena mbola tsy manana zareo. Atolotra ho ampiasain'ny rantsana miandraikitra ny mpianatra ireo solotsaina vao azo ireo. Mahatratra 3 arivo mahery hatramin'ny kilasy voalohany ka hatramin'ny kilasy fahenina ny isan'ireo mpianatra ny soratra anarana ao amin'ny faculté de médecine tamin'ity taom-pianarana 12 sy 13 ty.